Tamin'ny talata teo omby 5 tsisy taratasy mazava ny fantatra fa nahiditra an-tsokosoko teto Mahajanga. Omby avy any Betsako nandalo tany amin'iny avaratry ny tanàna ny Mahajanga iny. Raha ny tokony lalàna ny omby zay mivezivezy eny amin'ny arabe na entin'olona dia tsy maintsy misy taratasy miaraka amin'izy ireo. Rehefa nanontaniana moa reo bouvier fito reo dia nilaza fa any amin'ny patron ny reo taratasy ny omby. Nantsona moa ny patron tamin'io dia tsy tonga. Rehefa tsy tonga dia nembenan'le bouvier sasasasany sy ny gendarme le omby napidirina tamin'ny valan'omby. Rehefa tonga n'le taratasy nijerena dia misy zavatra tsy ara-dalàna. Dia nantsona zany délégué, nantsona koa ny vétérinaire tsy tonga. Rehefa tsy tonga mampiay ale izy dia napidirina fourrière. Taorian'io dia nisy ny fisavana tampoka nataon'ny mpitandro filaminana teto amin'ny abattoir toerana famonoana omby ka omby 4 tamin'ireo omby miisa 700 sy taika ho vonoina no mba hananana ny taratasy. Misy taratasy daholo ireo omby rehetra tonga tao eo amin'ny 700 fa ny 4 ihany no ara-dalàna ny taratasiny. Fa sisan'izay dia mitovy ny adisoana tao anaty ny taratasin'omby ireo. Tsy fantatra sao dia misy omby tsy ara-dalàna amin'ireo omby ireo mahatonga taratasy tsy ara-dalàna. Tsy fantatra sao dia avy amin'ny délégué no adiso an'le izy mba ahafahan'ny mponina Mahajanga mihinan-kena dia nanome baiko ihany zay hoe vonoina le omby. Anaika namono omby ihany ny boucher fa ireo mpandray omby henan'omby mpandray lafikena zany miteny hoe efa tara loatra le famonoana omby ka mety tsy halafo zahay aleo tao rapitso ihany. Ankoatra ny olana momba ny taratasy ny omby dia efa nanana olana hafa tamin'ny commune ireo mpamono omby ka efa nisy ny fifambodiniana omaly. Tsy afenina fa manana olana na fitantana antsika amin'io abattoir io, manana olana ihany keo amin'ny resaka halatra amin'izao fotoana izao. Aorianan'ilay fivoriana rapitso angambany dia nisy IPV apetraka anay ho siniaviny rehetrarehetra. Dia samy manaraka an'iny daholo na ny commune urbaine Mahajanga na ny tompon'omby na ny boucher na ilay tompon'ilay tany izay anaovana ny abattoir amin'izao eto ihany dia tianay ny manamarika fa anisan'ny tady-toerana antsika amin'izao fotoana izao mindana ny abattoir io mba hahatonga azy ho abattoir municipal marina fa mbola manofatsika ao inona fa ao anatin'ny enim-bolana dia mety mahita toerana antsika mirantsika anazy any dia hanomboka ny amin'ny trano ny abattoir izay tena antsika amin'izay rehefa mbola amina daholo zavatra. Omby 700 sy taika ho vonoina dia 4 ihany no mba nanana taratasy ara-dalàna. Fantatro io omaly nandritra ny fisavana tampoka natao amin'ny mpitandro filaminana. Gina tsy nisy hena ny teny an-tsena androany tontolo.